Mahafaly ny ekipa mpilalao tantara ny radio vaovao Masony manolotra ho anao. Tantara mitondra ny lohateny hoe Fitsapana ve? Fitsapana ve? Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny miaramila ny fahamarinana Edouard Miarinjatovo no radona dadany mirindra. Iarinaina no fidy. Andrianina Rakotoarivelo no Ingatale. Diana Andrianjafy aina no Mino. Ny Anja Rakotony aina no Mirindra. Ary ny sakazan'i Kristy Zoniaina Rakotoarivelo no Ranivo mamany Mirindra. Anio no Fizarana faharoa sady farany. Dia nisaraka tokoa ve kindrizy fidy? Tsoriko aloha fa tena nalahelo be ahy. Reny efa nitantaraiko andrireny ny antony. Ka tsy aleo ve ky mifampitsodrano rehefa fantatra fa tsy anjara ny vato izay ifandahany zareo fotsiny. Iaraka tsisy tanjona fa iarakaraka eny fotsiny ve? Izay aloha fa dia tampoka be koa ilay izy a. Zao fa nieritreritra hoe hanotrina fanasana be ato. Mino a? Misy zavatra teneniko andry ity fa matahotra so mahatezitra andry. Zavatra inona? Tsy tezitra fa mety hoe mampatezitra nga ilay izy. Arakaraka ndry ihany. Tenemy fa tsy maninona ezaky ny otony na dia mampatezitra raha no lazaindry. Mba tiako akira nareo sy fidy no mivady rehefa tsy ho tafa ihany ninay. Izay sy fidy? Ndriko kiaza be vazovazo eo a. Resaka matotra neky izy izany sa efa misy miaraka amindry ihany ho any? Izao angeke mbola tsy manana olo tiany. Raha nisy an'izany ve tsy efa nresahako tamindry? Fa inona no mahatonga andry teny hoe izay sy fidy? Sady voadio koa ve kinareo no nisaraka dia izany sady no an-tsaindry? Tsy izany aky mahatonga hiteny an'izany fa izao hitandry izy tsotra be dia tsy tiako raha vehivavy mety hanararoatra azy fotsiny no hanambady azy. Fa ndry fantatro fa tsy havita an'izany. Sady ndry koa nge mitovy finoana amin'ny raha teo Tsy tokako izy ambara amin'izany Sady za koa nge mety tsy tiany fa ndry ny tiany. Fa ndry veloha tia azy Raha tsy tia azy ndry dia tsy asiantsika resaka tsony izany. Fa raha tia ndry izy dia ivavahantsika mba ho tanteraka ny ianareo. Tsy haiko tsony eky izy angamba mety hoe mendrika ny hotiavana. Saingy ny fitiavako mihitsy mbola tsy mifoka, tsy afaka ny amin'ny valo teny mahafapo andry. Azafady akiry Mino tsy tokony foazina tokoa ny fitiavana raha tsy mbola amin'ny fotoana. Izao fotsiny ny teniko amindry aza miasa saina amin'izany ndry. Fa rehefa tian'Andriamanitra ny hantanteraka izany, ainy izany. Izy no mahay mandahatra ny zavatra rehetra ndry koa hoe moa dia ho atoro amin'izany fa avadika eky ny resaka. Efa nisy mivaly ve dia monde d'emploi natao ndry? Oe, saika adiniko tokoa no nilaza tamindry. Nisy orinasa efa nampiantso any mihitsy fa nasaina nanao ese aloha anatin'ny enim-bolana. Dia rehefa vita ny ese izay vao mety hoe raisin'ny mpiasa raikitra raha mahafapo ny asako. Mbola tsy miasa aloha akiza zao fa zareo nilaza hoe raha vonona dia tonga any amin'ny herinandro ambony Efa vonona izany ndry? Tsy maintsy hoe vonona fa inona fotsiny izany anaovana demande rehefa tsy misy fahavononana. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa andry ary izany tsy miandry ela akory dia efa mivaly ny demande. Fa misy ingeky olona sasany na dia efa navita fianarana aza amam-bolana, aman-taonany tsy mety mahita asa. Ny an'ny sasany indray mahita ihany saingy tsy mifandraika amin'ny zavatra nianarany akory dia mahatsiaro matiantoka.
very andro sy lany vola fotsiny nianatra nandritra ny firy-taona nefa tsy arakarak'izay akory ny asa azony aty aoriana. Izany mihitsy. Izaho tena mahatsapa isan'andro ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny rotsaka amiko a. Misaotra azy be dia be. Dia mba eto ambavaka mba ahafapo ny orinasa ny asako dia amin'izay mba lany isea. Aza matahotra ndre. Inona fotsiny akiny mahampinamana rehefa tsy fampitrotro ambavaka? Olona tsy mpifanenina amin'ny tena raky entina ambavaka. Mainka fa namana akaiky toandry izao. Misaotra kely mino a. Tena raha vavindry fa tsy namana fotsiny. Way, za ty varindresaka eto fotsiny. Ay moa mbola misy komisiona mpanaoviny mama. Aleo kilo za andefa amin'ny manaraka indray a. Mendalana kindria. Aleo mihitsy londria teriko eny ambavahady. Eny arakia dia mahazo toa miasa. Mandra-piona? Mandra-piona kia, misaotra ny tsidika. Dada, tsy hoe mifosany eny aho fa mandreraka mihitsy ny zavatra ataony eny amiko indraindray. Fa honanaka, inona nataony anao? Hitany dada le hatramina ravany anay sy fidiny. Dia mahita zavatra ilana avy any amiko foana izy isaky ny mihetsika. Zany? Amin'izany a, dia izaho mihitsy ny tompony andraikitra tamin'ny tsy fahatanterahany rarahanay sy fidy. Nefa tsy fidy no anay nefa tsy fidy no anay akory. Henoko daholo ny anaka ny resakareo mianaka tamin'ny fotoana iny. Za mantsy tamin'iny tao ambadika tao ihany. Dia efa niteneniko mafy izy mba tsy hanadroadro anao tsony. Hay mbola toizany ihany. Dia ny dada koa izany le hoe za tedavindry zareo hivadika finoana. Henoko mihitsy ka. Ary hitako dada tsy nanontany tsony ny antony sarahanay sy fidy kay. Za mantsy voasaika hiresaka amin'ny dada an'le antony. Kay dada izany efa nahafantatra. Rehefa niteny tamin'ny dada hoe tsisy indray fidy fa efa nisaraka izay dia ohatran'ny tsy rototra akory dada fa navaliny dada dia hoe mbola tsy anjara matoa tsy tanteraka. Ka izany mihitsy ny anake. Manana ny fotoana ny zavatra rehetra. Fa ny andrenao toa fitiavana tianana vinanto manan-karena fotsiny. Tsy mba mikomprendre ny safidiny zanany mihitsy. Tsy hitako mihitsy izay atao amin'iny reniko iny. Vavaka ho azy. Mila hidify azy mihitsy aho rehefa mifanena aminy. Tsy mety izany anaka. Fa naiza koa aza nge indraindray leobe ny ataony mihitsy. Nefa tsy mety izany. Fa azariany dady izy a. Sanatria amiko mihitsy ny anary azy. Ny zavatra niteneniko teo koa ny hoe leony amin'ny ataony a, dia tsy midika hoe leo azy izany. Ny ataony no makaleo ahy. Ny azontsika atao angambanaka. Dia araka efa nambarako teo aloha teo hoe aleo mivavaka ho azy satria mivavaka anie manova zavatra. Rehefa ela ny ela tsy ova eo ihany ve izy? Za indrindra ary dada. Ny tenin'ny tompoko milaza hoe raha misy roa aminareo mifanaiky ka hangataka zavatra amin'ny anarako dia ataoko izany. Ny adalan'ny hafa tokoa anaka ny omezana fa ny adalan'ny tena tafindamba. Sady ninona ihany koa toetra ny reninao. Tsy ho very izay tsy ho vadiko izy. Ary tsy ho very izay tsy ho reninao ihany koa. Ary matokia ianao anaka fa tsy za mihitsy ihany koa no hisaraka amin'ny reninao a. Efa mifanao vady teo ambony altarana izay fa tsy hifanarina amin'ny karatsiana na amin'ny kafaliany. Noho izany toy ny lambana koa io anaka ka faty ny sarahana. Misaotra ary dada. Raisina amin'ny fisaorany. Sary-pisainana ianaoko. Iny nisy fa tonga. Aza misy miteny tsony. Mino kosa angamba fa tsy misy reny ny resantsika teo na dia kely aza.
Tena saika tsy nahita natao loka mihitsy ary retiko. Tsy sisa ny eritreretiko hovidiana nefa tsy nivarotra indray ilay fividianako. Dia ravim-bomanga sy patsa no nataoko. Mety aminareo ve? Ohatra, ary toa tsisy miteny. Tsy mivolana. Hono ho aho. Mety aminareo ve ho azy zany? Lozany reto mandinika fotsiny. Fa inona moa ilay nanontanianao teo e? Eny tokoa ary neny, Tsy azoko mihitsy reto nareo mianankireto. Olona roa be zao ve nareo neo dia samy tsy misy maheno an'izay zavatra teneniko. Kefa hoe ravim-bomanga sy patsa ho an'ny netiko. Mety aminareo ve zany sa tsy? Fa ngaho tsy efa nisy tsy sisa ilay nataon'izareo tamin'ny tosika fameno iny. Angany antsika tsy sisa, voanjobory ny tao. Dia voamaly ny voanjobory dia hoe mba tsy sisa indray androany kay tsy mivola ilay mpivarotra. Ny any kiboka efa tena manenoneny mihitsy tamin'ilay voanjobory lavanao taoko. Isy. Ao fa tsy maninona re. Raha mangy tia koa ve tsy vao mainka karary kibo niaraka tamin'ilay voanjobory omaly. Izay misy fa dia mankasitraka ke. Mety io e. Nampiantso ahy ianao Andry Matotaly. Nisy tsy nety anga tompoko ny asa nataoko. Nampiantso anao tokoa raha matokely. Tsy hoe nisy tsy nety akory ny asa nataonao fa saika anontany fotsiny aho hoe firy volana moa izay ianao no niasa tato amin'ny orinasa? Efa ho efa-bolana izay. Fa ahoana kay? Izany hoe afaka 2 volana eo izany dia vita ny période d'essai anao. Eny tompoko? Ka izao rehefa kaiky vita ny 1 bolana dia ilazao fa alohan'ny hitazomana anao tena hampiasa raikitra mantsy dia mbola misy fifanarahana ataontsika. Izany Andao fa hiteny aminao aho rehefa ho vita ny période d'essai ako Andry Matotaly. Izay ihany aloha ny lelako anao androany fa afaka mamonjy ny asanao amin'izay ianao. Eny tompoko? Fa inona ary ity fifanarahana lazainga tale Ay, izay vao azoko. Le contrat hoso ny havana angambany izany. Fa nga moa tsy tokony efa natao izany tamin'izaho vao nanomboka ny asa na dia hoe mbola tsy tena hampiasa raikitra aza. Tena adiniko tokoa ny nanadiady tamin'izaho vao niditra tato fa maika ny asa fotsiny. Fa ny ato ve raha tsy efa lany ese ianao izay vao misy contrat? Nefa efa taraiky loatra raha izao aho vao andeha anontany an'izany indray. Aleo ranga andeha amin'izao aloha fa rehefa vita ny ese dia 8 eo ka. Ary aleo aloha hiasa amin'izay fa mandeha ny lera. So tsy vita eto ity ka hanahirana. Dada sy neny inona ny vidiko anareo rehefa confirmé Fa ngamo tsy efa vita confirmation ndry? Ay, confirmé amin'ny asako re izany fa tsy hoe ilay fandraisana ny fanasan'ny tompo Aoka re izao anaka fa aza misahirana. Ianao ange efa mandray anjara foana ato an-trano e. Ka sasan'angy samihafa mihitsy anie izany ry dady. Avelao amin'izao. Inantsony ary no anao eo raha ohatra ka mbola andrimbinana indray ny amin'izay karamanao any. Faradony ty velare tsy kristianina sa tsy kristianina no andafanomezana. Za kividianana rehefa tsy mila izy
Mirindra ve momba te hampifalifaly antsika dia ho lavinao indray? Fa inona izany no tiany nomeko anneny ary? Ve tsy ny adin-dany mibetsaka? Fa tena hovidindry nefa. Tenena aloha fa raha takatry ny volako ve tsy hovidiako e? Za kiry mirindra efa mba ela naniry anana androny vata fampangatsiahany rondriko. Orninya. Sao dia mba manararaotra loatra ny mirindra kosa tianao ty e. Mirindra ary mbola tsy nilaza izay heviny ko ianao koa zato ny tombon-tsatsainiko eo. Dia ahoana kiry mirindra? Zay kiny ihany mba tsy aritra ao. Tsy maninona azy neny fa hovidiako raha izay izany no tsy aritra ao ah. Ary neny dady inona? Teneny fa aza mihafahafa. Aleo mikambana amin'ny andreninao anaka. Sao dia lafo loatra izany vata fampangatsiahana izany dia hanahirana anao e. Misaotra indrindra anaka fa tena nitaiza sy nahalehibe zanaka tokoa izay manana anao ah. Misaotra meloha kiry mirindra. Za nge tsy mitomany an'ilay lafo be fa rehefa mba misy fotsiny eo dia izay e, na le faran'izay kely aza. Tsy fantatrao marina ny vidin'ireny ah. Fa na le faran'izay kely izay lazainao teo aza nge ka efa manitsiny. Aza sina problème rery izany ry dada sy neny ah. Tsy hampafiry ny zavatra nataonareo tamiko ange izany ka nahatonga na ho tonga amin'izao toerako izao e. Dia mivava ho ahy mba ho lany ese soma tsara e. Vavaka ho anao anaka. Afaka mandroso ve andry matotale? Raha matokely mirindra, mandroso ianao, mahazo toerana. Inona ny atondianao izay? Tsy izany hoazy nga tale fa saika hampatsiahanao aho hoe afaka andro vitsivitsy sisa dia ho vita ny période d'essai-ako. Ay, tsara kosa izany. Dia mba mahafapo anareo ihany ve ny asa nataoko? Ny asa nataonao aloha azo lazainao mahafapo e. Izany ve? Dia roviana vao hosiniavina ilay contrat? Aza maika any amin'izany aloha e. Fangatsy momba ilay contrat zany ho resahanao azy izany? Ka mialohan'izany aloha mbola misy fifanarahantsika sy ianao manokana. Mba hafahafa kosa izany. Za mihitsy ve tsy mahazo resaka fa tô tsy ilay contrat noeritreretiko ny fifanarahana tintingata-le ty tenenina. Aleo anontaniana azy mihitsy fa tsy mazava amiko ka. Ho lazaiko amin'ny ary ve? Fa inona koa ary tia mampisalasala? Le zanako loatra mba tsotra ihany. Fa izy koa aloha dia naiva be tsy malala izay ambony tany. Aiza ny fahefanao ry ngataleha? Teneniko andra angaty dia hita hoe izay avaliny ah. Io koa ne tsy hampavirany izay efa nandalo teto amiko e. Maheno ahy ve ianao ry ngatale? Azafady, inona moa ny tenenao raha matokely? Hoy aho taminao hoe inona ilay fifanarahana tianao ambara raha tsy madiso? Zao ary, ho raisiko mpiasa raikitra tokoa ianao. Tena marina? Andraso aloha fa mbola tsy tapitra akory ny teniko. Ho raisiko mpiasa raikitra tokoa ianao raha manaiky araka amiko. Ahoana nge andre matotale? Teny gasy tsotra sady mazava be izany. Sa ataoko amin'ny teny inona ny tianao? Miaraka tsika dia lasa mpiasa raikitra ianao. Tsy fiarahana mahatra anie izany fa indray mandeha monja dia milamina ny resaka e. Resahanao ve ry ngatale? Tsy izany mihitsy aneno ny fanarahany. Fa angatsy hoe raha mahafapo anareo ny asako dia ataonareo mpiasa raikitra ka. Hafa no ny fanarahana tamin'ny orinasa fa hafa no hifanarahako aminao manokana raha mety aminao. Tsy napoziko ianao mihitsy no vita hiteny an'izany. Nataoko fa mba olona tsotra nge ianao ty e. Tsy misy tandroka tokoa ny ratsy. Moramora ianao raha matokely ah. Ato amin'ny biraoka ni ianao e. Raha fantatro fa nanana eritreritra hafa ianao dia hatramin'ny voalohany dia efa tsy nanaiky ho niasa teto. Sady ianao anie manambady aman-janaka ka na ny zanakao vavy matoa ary ve tsy efa hitovy taona amiko?
Fa fombanareo mpampiasa mihitsy izany no manararaotra mpiasa madinika toy izao. Mba matahora tompoko an'Andriamanitra. Tsy anjaranao mananatra fa za mahafantatra an'izay ataoko. Zany tsy maniry anao fa omeko safidy ianao e. Na ianao tsy manaiky ahy dia ho very asa, na ianao manaiky dia lasa mpiasa raikitra no sady ampitomboky ny karamanao. Tsy voatery izao dia izao ny valiny fa omeko fotoana ianao mandrapahatapitra ny periodisianao. Mbola afaka mieritreritra ianao sady mitady asa amin'izao fotoana izao ani ka tsy moramora e. Firifiry moa manana diplôma fa dia misaomeny mandavan-taona satria tsy mety mahita asa. Na mahita ary dia tsy mifanaraka amin'ny diplômany akory. Ianao ve efa tsara be ny paosty omenanao dia afonao indray? Asa aloha fa izay eritreretinao ihany e. Sy fiarahana indray mandeha koa ve dia ampaninina? Mampalahelo ahy ny toe-tsainao Andriamatoa. Izay filazanao azy tsy maninona. Malahelo aho anefa milaza aminao fa aleoko very asa toy izay ataon'ny mpampiasa toy izany. Nefa mino aho fa tsy toanao izao daholo ny mpampiasa rehetra fa anoany mbola misy ihany ny manana an Jesosy. Tena mbola tsisy sanamaly atao izany raha tsy tia mirindry ity. Ary kay tena olona mivavaka fa tsy vita an-tsopo fotsiny. Ary ina ary samy mahazo azany fa toa vao nandreny anaran'i Jesosy aho dia nangovongovotra ny lohako manontolo sady nangovotra ny tongotra. Mbola tsisy ohatry mihitsy hatramin'izay. Ela nitoratorany ity elaringa tale ka nahavoa masinangatra marina. Ary aleo aloha izy mody asaina mandeha fa sao tsy garina eo ny mahazo ahy ka tsy tiako. Miala tsiny aho raha ilaza aminao hoe diso adresy ianao Andriamatoa. Loka fangano azonao atao toy izany fa tsy mirindra. Arotsoroko aminao koa fa na ataoko aza hoe tsy mbola manambady aman-janaka ianao. Tsy ho nanaiky anao velivela satria ny chantage ataonao amiko dia efa tsy mety amiko. Noho izany tsy mila mieritreritra akory aho fa efa fanapahan-kevitra matotra ny aho. Tsy afaka hanatanteraka izay tianao atao za. Tsisy tsiny raha izay ny fantatrao fa mety. Ary aleo aloha ianao mamonjy ny asanao. Efa elaela ihany izay nitazomako anao tato izay. Eny tompoko. Fa mialohan'ny hamonjeko ny asako dia tiako ny milaza aminao fa na izany na tsy izany tsy maintsy manapitra ny andro vitsivitsy tokony asako aho. Dia mifampisodrantsika rehefa vitsy izay. Tandremaro sao teritra dia andetsanao veloma. Aza matahotra ianao tompoko. Tsy mitana lahelona fa hatezerana aminao aho. Ary za miny fa reto vehivavy miasa tao amin'ny orinasy reto efa tratra ny chantage tamin'ny tale daholo. Tsy maintsy efa nanaiky azy daholo reto matoa vao tazony hiasa ato. Dia mieritreritra ny tale fa ho azony amin'izany koa. Raha sanatria ka anao toy izany daholo ny talen'ny orinasa dia aleoko tsy miasa amin'ny orinasa toy intsony mandra-pahafatoko. Mino aho tompo fa ianao tsy mba hanary ahy. Mafy tia manjoa ahy ity. Nefa aleoko very asa toy izay tsy hanao ny sitraponao. Ny fanambadiana tsiraikitra, ny asa koa mbola afoy nefa tsy ho kivy amin'izany aho fa hiteny tahaka ny abako ka manao hoe fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka. Na dia mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa. Na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ampahitra. Nefa izao dia mbola hifaly ao amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena.
be ampopo koa izany raha matoa kely dia aleny tokoa ny safidy hiala ato amin'ny orinasa toy izay anaiky ny fangatahako. Olona Andriamanitra izy ka tsy atao mahagaga. Izany efa zatra lalan-dririnina ka fahavaratra avy no tady anao hitsin-dalana. Tsy nahendry anao ty indray mitoraka ty ringatale. Ay, tonga ny zanako. Tonga ary neny a. Bonsoir neny. Bonsoir ndry. Nisy goûter nomaniko andry eo fa ny sakafo hariva mety mbola elaela mihitsy mantsy vao vita. Inona izany goûter izany ary neny? Katsaka misy voanio e, sady mbola mafana. Way, tiako be izany ary neny a. Aleo fa entiko any an'efitraniko dia any aho mihinana sady manararaotra haka-aina kely koa e. Dia rehefa avy eo aho midina manampy any neny. Any aho? Ok izao sao dia reraka ndry e. Makalo aina tsara fa rehefa vita ny sakafo hariva tsoky eo ihany. Raha mba fantatry tia neny tia mantsy fa hiala amin'ny asako a. Aleo aloha tsy ho lazaina aminy izany fa rehefa tena tsy asa intsony aho vao tenenina. Aleo aloha andefa radio vaovao masoso dia mba hisira milamindamina mba ampitony ny saina. Iverina milay fitiavana voalohany ireo sainto sy ireo tomany bolisolo afaliana indray androany very hevitrao fa tsy amoy fo iverine ny fitiavana voalohany ireo sainto sy ireo tomany bolisolo afaliana indray androany faratsy sedraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy fa raha tsy sedraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adikio tsy fantatra hoe mandresy yaritako mifaorina ifaliko ny fanatenana ny espitiny manambara fa akaiky ny fahazavana Fitsapana zao mamaky ity lalantery fantatro tompo ianao tsy amely re na mandalo fitsapana zao mamaky ny lalantery fantatro tompo ianao tsy amela irery fa ianao no mampahery. Izany mihitsy ny tena hira tediaviko sady ny fandraika amin'ilay zavatra niainako mihitsy. Ary aleo amin'izay hohanina ny katsaka sao dia mangatsiaka eto.
Zay ankizy mino ny adi-piainana mahazo raha koa izany dia hiala tsy hiasa intsony izany ndre koa tsy maintsy zaiko na dia tiako aza ny hijanona tsy hafa manoatra fandrisany tsy verina intsony raha ny sitrapoko tsy ho antsony saingy tsy maintsy manapitra ny fotoana tokony asako amin'ny herinandro no sady makankarama kokoa fa zao tsy azoko mba efa nakengo tamin'Andriamanitra ihany ny asa talohana metrahako demande nefa mbola sendra napampiasa toy izany ihany fa ny fahitako azy ozy ndry tamin'ny voalohany le zavo natao interview iny ohatran'ny tsy havita zavatra fahafa izany fa dia hoe olona manam-panahy mieritreritra k'izaho ry mirindra hoe indriny mety iraka Andriamanitra hampiovany talianareo fa inona mahatonga ndry hiteny an'izany eno hoe aloha ty tantara kely ty nisy mpangalatra nanendaka ramatoa-mpanompon'Andriamanitra iray lasa ny tany poketra n'ilay ramatoa nisy portefeuille karapanondro sy atota-taratasy maromaro dia tao anatin'izay koa nisy kapila manjelatra MP4 rehefa tonga tany an-trano ilay mpangalatra dia nijereny ilay rakotsary ary nisy toriteny tao amin'ilay izy babin'ilay toriteny ianao laka latsaka ny ranomasiny teo ampijeren'ilay izy ary nanapa-kevitra izy fa iova dia ny bebaka ary avy eo nateriny tany amin'ny tompony ny tany rehetra ary mifoana tamin'ilay ramatoa izy ka lasa mpanompon'Andriamanitra dia inona izany ifandraisan'izany amin'ilay resantsika sindrika ny tiako atongavana dia tsotra fotsiny navelan'Andriamanitra iseho ny faharatsiana iray satria fantany fa izy fahasoavana ho dobla raisina rehefa avy eo izany hoe raha tsy nahavoaendaka ilay mpanompon'Andriamanitra tsy niova fo ilay mpangalatra satria parmi an'ilay zavatra nangalariny iny nisy tenin'Andriamanitra nahababo azy dia nefa ilay entan'ilay mpanompon'Andriamanitra avy miverina tany aminy any dia toy izany ihany koa nasehon'Andriamanitra tamindry ny faharatsian'ilay mpampiasa indry mba hatongavandry hanitsy azy sy hivavaka ho azy ndry mieritreritra hoe very asa indray noho ny tsy fanekendry hiaraka taminy fa rehefa miova fo ny mpampiasa anareo dia mety ho voatazonao ihany ndry tsy haiko raha azo indrindra tiako tenenina azoko amin'izay izay izany ilay hoe miara-miasa ny zavatra rehetra izay indrindra sady mety fitsapana taon'Andriamanitra amindry koa izany zavatra izany mahagaga tokoa kiny fomba fiasan'ny tompo fa misaotra indry aloha tamin'iny toro-hevitra iny fa izao kia aleotsika hivavaka momba an'izay hatrehako ny any am-piasana any no sady mivavaka ho angata-le koa mazava ho azy saika anao velomanao ary ngatale mipetra aloha ianao ry mirindra mbola misy resaka ataonao amiko angaha tompoko voalohany indrindra aloha miala tsiny tamin'ireny teny nataoko taminao ireny raha tonana fotoananao manarak'izany miangavanao mijanona atao amin'ny orinasa fa enoy aloha ny teniko ataoko mpiasa raikitra tsy misy tambiny sady tsy misy arakaraka ianao azontsika atao an-taratasy izany raha tianao mihinanao fa tsy hanao chantage toy ireny intsony ka ahoana ny hevitrao fa inona no nampiovany hevitrao tsapako fa tsy mendrika ny atao toy ireny ianao raha teo ankoatra ny maha-olon'Andriamanitra anao dia olona mahatoky sady miasa tsara sarotsarotra ihany ny ahita olona manana profil toa anao na dia ataoko aza hoe samy manana diplôma mitovy izao ihany koa milelam-paladianao mijanona re atao fotoany tsy misy ireny zavan-trangy ireny anao toy izany ihany moa tia ngatale ty nefa efa saika ny adaladala matsiaro ny teniny mino aleo aloha velezina ny viteny mbola mafana ary toa tsy valianao fa variana be ianao mankasitraka anao aloha
Tena tiako dia tiako indrindra raha hoe hijanona ho mpiasa raikitra atao amin'ny orinasa. Fa iriko koa anefa raha sitrako ao ny hoe mba hanekenao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao. Te hanafaka anao mantsy izy ka sitrako ny hanampy anao raha sitraka ao. Eny efa nieritreretiko ihany izany fa tsy fantatro fotsiny hoe raha handray ny tompo mpamonjy izany dia inona ny zavatra tsy maintsy atao? Voalohany indrindra aloha ianao mila mibebaka ambarao amin'ny tompo avokoa izay rehetra tsy nentina ataonao dia hifony mafy aminy ary ometoka izy fa tsy hamerina intsony ianao. Dia handray atoko ve izy raha manao an'izany? Nahoana moa izy ho tsy handray anao? Jesosy anie tsy avy antso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka e. Sady tsy misy izay tsy diso fa izay mikiry no adala. Tapoany hevitra ringa atalea. Aza ampiandrasina intsony Jesosy fa izy efa ela amin'ny andry anao. Tena resinao lahatra. Aza matahotra ianao fa manomboka izao ingatale vaovao no hitanao fa tsy ilay ingatale mpanararopa efa nataloha intsony. Misaotranao ry mirindra fa raha tsy teo ianao mety tsy ho tonga sanetodika amin'Andriamanitra mihitsy. Anisan'ny tarika heritreritra any amin'Andriamanitra ny fijoroanao. Fa jamba taloha, mahiratra kosa ankehitriny. Jesosy no isaoranao ringa talea. Dia raina izy fa tsara sady manao ny tsara koa. Tsoroko aminao izany hoe izao vao miteny anao an'izany fa tamin'ny fotoana iny hoe raha vao nanonona ny anaran'i Jesosy fotsiny ianao tonga dia nangovitra miparahitra mihitsy ny tongotry tao ambany latabatra tao e. Fa ny ezako nafenina ihany ilay izy. Ny lohako amin'izany tonga dia mangoro vitsika be mihitsy. Mety efa antso anao izany. Tonga saina ihany izaho taminao ny teny hoe na ny zanakao vavy matoa ve tsy efa hitovy taona amiko? Fa tena marina izany. Manan-janaka vavy tokoa. Mety zandrinao kely fotsiny angamba. Dia izaho tokoa dia tsy tonga saina mihitsy hatramin'izay hoe misy tokony evo zanako tokoa anie tamin'ireny vehivavy efa nadalaiko ireny. Iengane mba tsy havalin'Andriamanitra amin'ny zanako ireny adalana vitako taloha tamin'ny hafa ireny. Fa raha tsy maintsy hivaly ihany raha tsy natao dia hitalaoko amin'Andriamanitra mba amiko no hivaly ilay izy fa tsy amin'ny zanako. Fa hono azy ngatale? Tsy hoe mamofo tamandry fa efa fanaonao angamba ny manadala ireo vehivavy miasa atao amin'ny orinasa e? Izany tokoa. Indrisy. Raha azoko natao ny namerina izany ho tsy nisy dia nataoko. Fa ny raharaha dia izao. Rehefa nanaiky araka amin'ny tokoa ny ankamaroan'izy ireo dia nitomany azo posta tsaratsara kokoa ny sasany. Nefa tamin-jareo ireo nisy nomena posta tsy sahazan'ny zareo koa ka tsy vao maîtriser-ndry zareo ny asany. Hany ka nisy fiantraikany be tamin'ny orinasa izany. Mampalahelo tokoa izany. Dimy taona katroko izao no niasako tato amin'ny orinasa. Ny asako dia mizotra sy milamina tsara. Ngatale indray dia efa lasa mpamonompon'Andriamanitra mafana fo. Niova be mihitsy ny fiainanay ato am-piasana ary ireo mpiara-miasa ihany koa tsy vitsy no efa niova fo. Lasa nasiana fitaovam-pivavahana fohifohy rehefa alohan'ny hatrehana ny asa isa-maraina. Sady mifandimby mitari-bavaka sy mamaky tenin'Andriamanitra izay ato am-piasana. Isaky ny faran'ny herinandro dia misy mpitandrina mihitsy asaina tonga ato am-piasana mitoro ny tenin'Andriamanitra. Indray andro sendra niditra tato amin'ny birao ako ngatale. Zaho ary mirindra natsapa mihitsy fa hatramin'izay niasanao tao tamin'ny orinasa me mandroso mihitsy ny orinasa.
Hatramin'ny isiany Jesosy tato amin'ny orinasa hoe fa tsy hoe hatramin'ny isiko tato e. Marina aloha izany ary tsy adikevitra fa raha tsy nasa tato ianao hatramin'izao mety mbola tsy nisy Jesosy tato amin'ny orinasa. Ny tompo rery ngatale no efa nametraka planina mahatipeka tamin'izany a. Jesosy angeny tena miasa fa isika mpanompo ny fitaovana fotsiny ihany e. Ny asanao koa aloha nasanaty izany tena mahafa-po e. Raha mbola mitohy izao fomba fiasanao sao dia misy surprise ataoko aminao. Surprise? Tonga dia teneno ngatale fa aza dia atao suspense. Zao ary afaka fotoana vitsivitsy. Zao ary afaka fotoana vitsivitsy isa dia sotro ronono ilay directeur administratif et financier ary ianao ny eritreretiko hisolo azy. Zany? Samba mivazivazy ianao ry ngatale a. Tsy fotoana hafa-mahazovaziana intsony izao e. Resaka matro izany ataoko aminao izany. Za tsy mampanantena tsy misy anao. Zany efa ny Jesosy e. Avo ny lanitra ka tsy takatra. Misaotra ny tompo ary misaotra anao mialoha ihany koa. Za zao mieritreritra hoe efa tsara io postako io. Satria vao nanomboka ny asa dia efa chef comptable. Mety mbola izy tsaratsara kokoa noho izany no men'ny tompo aho. Miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Zany tokoa fa mialoha ny andraisanao poste vaovao io dia misy formation kely ampanaoviko anao aloha. Ny orinasa mandraikitra an'izany fa aza matahotra e. Tsara kosa izany. Fa zao aza voaka aloha izany resaka izany fa aleo hijanao tsy ambaratelo dia mba hoentsika mibavaka mba ho tanteraka. Fikasana mantsy ny antsika olombelona fa Andriamanitra ihany no tompon'ny teny farany e. Aza manahy ianao ry ngatale fa tsy mivoaka izany resaka izany a. Mirindra! Ahoana neny? Manao zavatra angandry? Avy nandamindamina tao an'efitranoko tao fa misy ilain'ny anga. Ndao aloha tsika sindrimba resaka kely. Fa resaka inona ry neny? Resaka fiainanako. Fa inona indray ary tia holazainy neny? Raha vao miteny an'izany izy dia mieritreritra foana hoe anafotoana indray ny zavatra ho teneny amiko. Za koa tia tao ohatran'ny pessimista. Tsy fantatro koa izay ho teneny dia efa izany sahady ny ato an-tsaiko. Tompo, raha sanatria marina ny eritreritro dia ampio mba hayanindro fo. Avy ataoko haiketo inona ary ty mampianahana andrety? Ento ary ny resaky neny fa miaino e. Zao kia ndrety ve zany dia tsy mieritreritra ny hanambady mihitsy rehefa tsy tanteraka ny anareo sy fidy. Tohatra ny variana amin'io asa io foanako. Nga ny asa azo vadiana retsy. Fa tsika angamoa no mandahatra ny amin'izany fa miankina amin'ny anjara omen'Andriamanitra ne io e. Ka mety fidy mihitsy nge no anjarandry fa ny lavindry dia zao ndry tsy manana anjara tsony. Neny mingavy anao avelao amin'izay izany resaka fidy izany. Efa tamin'ny 5 taona lasa izany fa mbola fongariny neny foana. Ao ary fa tsy resahako tsony momba ny fidy rehefa tsy tiandry fa ny ampiasana anareo any ve dia tsy mba misy tovolahy mifanentana amindry mihitsy. Inona raha mampiasa saina neny amin'izany? Za aza tsy rototra amin'izay hanambady akory. Mirindra, ndriny zao efa nanika ny 30 taona dia tsy mba rototra amin'izany akory ve? Mba mihetsiketsika kia. Olan'izary eo dia Andriamanitra izany ny vadiko. Tohatra ny valy indriboraingina fotsiny ane zany zany. Andriamanitra ve dia ho azo vadiana? Tsy valy boraingina izany ry neny teny mihitsy izany hoe izao Jehovah Andriamanitra ny vadinao. Ary izy koa nefa miteny hoe raha tsy manambady ianao aza mitady vady. Ka tsy izany aneky fa za efa mba te hitrotro zavy kely. Jerena raha vao mpifanolo-bodirindrina amintsika mbola zandriko 4 taona akory izy
nefa ny efa 3 sady zao ny azy ny zafikeliny. Ka samy manana ny anjara ny olona ry neny a. Angako io tereko masaka ohatran'ny voaloboja sady tsy ny fiainan'ny olona no akako référence. Rehefa manana ny tompo a dia ampy azay. Fa ndry mihitsy ve tsisy mitory fitiavana tsony? Sa mba misy ty ihany ry fa ndry mihitsy miavona na mitady ny tonga lafatra konga? Betsaka ny olona tia ary neny a. Saingy tsy tiako iarahana satria tsy mbola manana an Jesosy raha izay no tian'ny neny ho fantatra. Ka rehefa mitombo aneny taona retsy tsy maintsy mieritreritra an'ilay hiterahana ihany. Sao dia ho sary-piterahana eo sanatria. Izay nefa vao tsy azo eo tsony. Sika vehivavy anery mirindra ka misy fetrany ihany ny fotoana azahoana miteraka. Dia izany rehetra izany ve ry neny no mampisafotofoto ny sainao? Inona izany no tadiavinao ataoko? Anambady olona tsy tiako na olona tsy han'ny tompo akoako satria ianao efa te hanan-jafy kely? Sanatria izany ry neny a. Ndao ary le vady tsy resahantsika tsony. Fa zao mba hameo zafy kely ary izay mivady rehefa tsy hanambady ndry. Ahoana tsara hoe ry neny? Zany ho ahy meo zafy kely izay. Meo zafy kely izay sirainao rehefa tsy hanambady ianao. Tadiavin'ny neny teraka tsy manambady aho izany. Ary dada aloha aza ampidirina ao anatin'ilay resaka. Fantatro fa hevitry neny irery izany. Raha hoe faniriana te hanana zafy kely aloha mety hoe hitovizanareo ihany. Fa ny teraka tsy manambady a, tsy akasitrahan'ny dady izany fa sura. Ndry izany dia tsy mba hanaraka ny teniko mihitsy. Fitiavako indringa izany. Izany ve ny atao hoe fitiavana ry neny? Sao dia mba fitiavan-tena ianao fa tsy fitiavan-janaka. Ataoko ihany ny tsy tena ry neny fa efa tafahoatra loatra ny ataonao. Ianao reniko indray ve ny ampirisika hitsangatsanga? Za tenenina an'izany leoko ihany fa ny fanaovanao tsinontsinona an'ilay Jesosy efa atao anatiko mihitsy no mampalahelo ahy. Tsoroko aminao anefa ry neny a. Fa nafaly ianao natezitra. Zana tsy hananjanaka mandrakizay raha tsy teraka izany raha tsy efa manambady ara-dalàna. Miala tsiny aho raha handany teninao satria voasoratra hoe izay tsy mankahala ny rainy na ny reniny na ny vadiny na ny zanaka dia tsy mendrika ny andovan'ny fanjakan'ny lanitra. Dia izany no ampianaran'ny soratra masina anareo hoe tokony hankalaina ny ray aman-dreny. Ny tsy fahaizanao mandalina ny tenin'Andriamanitra tsara no mahatonga anao hiteny an'izany. Voalohany indrindra aloha, Andriamanitra dia tokony tiavina mihoatra ny olona rehetra na dia izay akaiky ny tena aza. Ary na ny ray aman-dreny koa aza no mampanao zavatra ny zanaka nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany dia tsy tokony ekena velively. Saingy ilay hoe mankahala fa tsy arak'ilay noeritreretin'ny neny. Noho izany a, tsy afaka hanome fahafahampo an'ny neny a. Tokony ekena ry neny izay tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika. Raha tiana hanambady aman-janaka a, hainao no manatanteraka na ho ela na ho haingana. Ary aza mieritreritra hoe taraiky ny fotoana hiterahana sy ny sisa. Fa Satana no manangolo ny sain'ny olona. Isarary anefa 70 taona mbola tsy nitoejazy. Ny tompo anery neny efa miteny hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Kinona indray moa mbola mahabe fanahinantsika olombelona. Ka raha ohatra izany hoe tsy manambady aman-janaka ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainandry satria indry miteny hoe tokony ekena izay tiany atao amin'ny fiainantsika, dia inona izany no mahatsara an'ilay tokantena nefa izy tsy manome zavatra ratsy ny olombelona? Ratsy angamo ny tokantena. Tsara raha mamoaka ny zanaka nambady virjiny ny ray aman-dreny fa tsaratsara kokoa raha tsy alefa manambady ny zanany virjiny fa manompo an'Andriamanitra ange. Raha manambady dia tsy maintsy mikarakara ny tokantranoko sady manao ny asan'ny tompo. Nefa raha tokantena kosa dia mitombo kokoa ny fanaovako ny asan'ny tompo satria tsy misy vady aman-janaka karakaraina. Ny ary ny izay tian'ny tompo atao amiko dia ekeko daholo aho. Satria koa izy no efa miteny hoe za mahalala izay hevitra heverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Fa ndry tokoa ve izany mbola virjiny? Ena ry neny a, misaotra an'Andriamanitra fa mbola
Nahatazana ny fahadiovako aho mandrakitiny androany. Telosako marina. Saika napidi-dozanjanako a. Fola mindriky amirindra. Natsambainy Satana ny masoko hatramin'izay ka tsy nahatsapa ny firaisanao tanteraka tamin'i Jesosy Kristy sy ny fitondran-tena tsara nanananao hoe za mihitsy ny tena reny adala. Okizay neny fa mamela ny elokao ah. Jesosy ifonana fa tsy za. Indray aman-dreny sasany mananatra ny zanany mba hoendry fa za kosa tia manosika ny zanako efa endry mba hanota indray noho ny fitiavan-tena. Andrekako. Tsy mendrika ny orendry akiry merindra. Fona mariny. Tsy neny ah. Reniko foana ianao ary tiako foana. Ianao anie nitondra 7 volana tao an-kibo sady nahitako masoandro e. Angaha ohatr'izao raha tsy nisy ianao. Eto io fafako ny ranomasinao ry neny malala. Misaotra kimerindra. Tsy ahita zazotro mihitsy ianao raha nivo ah. Ary ny eno resaka taondrenga le radony ty. Na eny fa tsy hoe ny ainy hoe. Ilay faraparany ihany no henoko. Fa efa azoko vinaniana ihany ny teo aloha. Faly aroa rehefa nahatsapa tsy nety nataonao ianao raha nivo ah. Fa tsy ampy izay. Fa mila miverina mitombo koa ianao. Araka ny teninao hoe raha miverina ianareo dia ho raisiko indray. Endry izy mianaka. Aza matahotra nareo fa manomboka izao aho dia hanompo an'Andriamanitra amin'izay e. Ary azoto handalina ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Anaiky ny sitrapony sy ny fandaharany e. Misaotra an'Andriamanitra. Izay sy dada nefa mivavaka ho anao foana e. Za moa dada ô. Sandrindra re anaka. Tena sambartsika raha nivo fa efa tanteraka amintsika ilay tenin'ny soratra masina amin'ny Jaonina 3:14 hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Tsapako tokoa ankehitriny fa tsy ny hoe fananam-bonaty manan-karena na ny fananana zafikely ny zava-dehibe fa ny fananana zanaka izay mandeha araka ny fahamarinana. Efa taona taty aoriana. Arabaina kimerindra nahazo promotion. Misaotra ny tompo akia. Nahavoa mihitsy kindry fa lasa taly amin'ny fitantanana. Ndriko aho rehefa madamo le magistrako. Ny fahasoavan'Andriamanitra kiny natao izao atsika. Fa hono ahe, efa 50 taona marina izao ny asandry tao amin'ny orinasa io e. Mbola tsy ampy fa 7 taona mahery teo angambo. Ay, fandry hitanay tamin'ny lahady. Tamin'ny lahady? Taizaki? Ka ilay izay mivady avy mivavaka iny no nandalo teo am-piangonanareo. Dia nahita indrindresaka tamin'ilay tovolahy iny teo avelan'ny vavahady-piangonana e. Kopahana izy amin'izany tsy mahita mihitsy fa tsara resaka ery izy sy ilay tovolahy. Ve kiady. Sampana lehilahy kristianina ao am-piangonanay iny. Indrainga hono ny havantsika. Ndriko ki. Namana fotsiny aky iny a. Fa tindrivy aloha izy dia hoe tsika mbabaka e. Mba ho tanteraka ny anareo raha tindry. Ndry a. Fantatro indray fa le resaka nataoko tamindry efa ela be rino avalindry ahy eo izao. Ka inona moa maharatsy an'izany e? Ny tsara konga afaka valiana fa ny ratsiny tsy mahazo valiana e. Fa valio aloha ny fanontaniako. Za tsy teny. Fa nahoana kosa e? Ka saro-baliana tsy inona le fanontanianako. Ndry ihany izany dia efa mahatsapa fa saro-baliana izany fanontaniana izany.
Izany mahatonga tsy tonga dia namaly andry tamin'ny fotoana iny. Fa aleo aloha any izany resaka izany ka amin'ny manaraka tsika miresaka momba an'izany. Zaky vonina nampy andry foana na amin'ny mora na amin'ny sarotra, fa raha momba ilay resaka teo dia vavaka ihany no azoko anampiana andry a. Hatreo aloha iny tantara iny, arak'izay efa norenesina teo dia nandalo fisedrana tokoa ny tenako na teo amin'ny ankohonana na teo amin'ny lafiny ara-pitiavana na teo amin'ny asa ihany koa. Ny hafatra tiako ampitaina aminao mpiaino indrindra ho anao rahavavy malala dia aza mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra n'inona zava-mitranga eo amin'ny fiainanao. Misy ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olon-drehetra ary misy koa ny ianao manokana. Mahaiza fotsiny mamantatra an'izany. Firifiry tokoa moa ny tovovavy indrindra rehefa mitombotombo ny taona no matahotra ny olanjizara, miampy ny hesy sy ny latsalatsa izay ataon'ny olona azy, dia miraparapa sy miantsampy amin'ny azo tsy fantatra fa tsy mahandry intsony izay anjara nomen'Andriamanitra ho azy. Hany ka rehefa tonga ho an-tokantrano dia korontana sy tsy fifanarahan-tsaina no hitao ary dia mifarany Fizarana mihitsy aza. Ny sasany indray ny vady tsy dia ahonina tsy anana azy izy, fa ny zanaka no mahamaiky azy. Hany ka lasa tsy manandray tsy fidiny ilay zaza. Matahotra koa mantsy izy ireny fa sao dilan'ilay fotoana tokony hiterahana dia ny zaza no alefany aloha fa ny momba azy hono tsy fidiny. Tsy sitrapon'Andriamanitra nefa ny fanaovana an'izany. Firifiry koa moa any amin'ireny orinasa sasany ireny, vehivavy izay lavo ny fijangajangana na ny fivarotany tena ankolaka mihitsy noho ny fanararaotana izay ataon'ny mpampiasa azy, satria matahotra ho very asa na miandrandra posta tsaratsara kokoa. Tsy sitrapon'Andriamanitra koa nefa izany. Ny atao hoe fitiavana ankohonana tsy ny fanaovana ny sitrapony fa ny fampahafantarana azy ny tena sitrapon'Andriamanitra. Ny tompo dia mananatra antsika araka ny teniny izay hita ao amin'ny Matio 10:7-7 ka hatramin'ny 7:30. Izay tiraina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azy fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamonjy ny ainy no ny amiko dia ahazo azy. Ry mpiaino havako, raha misy zavatra katsahantsika eo amin'ny fiainantsika, na ankohonana milamina, na vady, na zanaka, na asa tsara, na mety hoe zavatra hafa ihany koa, dia meloha izany aloha dia hoy tompo hoe fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy anao ny izany rehetra izany. Matio 9:7-7. Ny teniko dia hoe mety andalo ady sarotra tokoa isika eo amin'ny fiainana, nefa tsy atao mahakivy izany, indrindra ho antsika kristianina, fa mety ho fitsapana sy fizarana toetra fotsiny ihany. Tsy izany akory no andeha hampihemotra, koa mampahery anao izay sendra adi-panahy izany efa nolalovako izany koa. Raha te hafantatra ny toy ny tantarako ianao dia 13 taona ankehitriny, efa manambady aman-janaka, vao anankiray ny zanakay, ary izahay dia vonany anatanteraka ilay eo amin'ny Josoa 4:20, ny 5:10 tapany Bioe, fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia hanompo an Jehova izahay. Narainao teo ilay tantara mitondra lohateny hoe Fitsapana ve?
diampeny ny onjavola kintanandria Soamanga. Androany ny toen'ny fizarana faharoa sady farany.